tokony hiara asa ny rehetra amin'ny firosoana amin'ny tena fampandrosoana marina raha araka ny nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny atoko HVM any Frantsa nandritra ny fivoriana no tanteran'izy ireo ny herinandro lasa iny. Tokony hitandro ny filaminana ihany koa ny rehetra eto amin'ny ity firenena ity. Ny fihavanana, ny filaminana ary ny fananjanana ny mahaolona sy ny lalàna izao no ilain'ny firenena fa tsy ny korontana sy ny savorivory intsony. Hoy ireo mpikambana eo anivon'ny antoko hery-baovan'i Madagasikara any Frantsa raha nivory izy ireo tamin'ny herinandro iny. Fotoa bevata zao rolahy irosoantsika amin'ny fampihavana-pirenena, réconciliation nationale. Andravonantsika ireo olana nampahantra antsika malagasy mba irosoantsika amin'ny tena fampandrosoana marina iantefa amin'ny fiainan'ireo malagasy 2020 tapitrisa. Io filaminana ihany koa ho ihany ity antoko ity no antoka sikitro ifarana amin'ny firosoana mitetika fampandrosoana ara-toekarena. Fotoana irosoana amin'ny fanarenana ny toekarena zao ka tsara raha mifarimbona sy mifanometanana isika rehetra. Nambaran'ireto mpikambana eo anivon'ny HVM any Frantsa ireto ihany koa fa raha misy ny tsy vidy fijery ka misy ny mpanodra dia tsy ny olona tsy akory no miady fa ny hevitra ary ireo ady hevitra tanterahana dia tokony atao anaty filaminana tanteraka hoy izy ireo ihany.